Fifidianana ho filoham-pirenena na roso 10 andro mialohan'ny daty tokony hanaovana azy. Mpitarika syndikany CNAPS nisy ny fofo ny ainy. Savorivory tamin'ny baka omaly ninina no volena mihitsy ve hanodinana saim-bahoaka. Tompoko lahy sy tompoko vavy falitavaraka aminao indray ny tenako amin'izao takariva ny alakamisy faharoapolo ny volana Jolay taona 2024 izao miarabanao tonga soindray tao anatin'ny fotoanany fampalalam-bavao manasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fikorotanana nisy teo amin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho an'ny omaly no isataratsika ny fampalalam-bavao atebiteby izay no niainan'ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra nanao izay fanadinam-panjakana baccalauréat izay omaly efa tamin'ny valora sasany alina avokoa voavita ny taranja tantara sy geografia omaly tamin'ny ivitoeram-panadinana izay nanaovana fanadiadina namotana Rabearvelo Analakely nansana andao ary hotaterana amintsika ny tranga nisy tamin'ireo ivitoeram-panadinana ireo. Jessica Miray Manurandria Malala sy Tahirnena. Toy izao ny teto amin'ny ivitoeram-panadinana namontana tokony ho tamin'ny valora sy 10 minitra alina no nandalovanay teto. Miandry eto ivelany iray aman-dren'ny mpianatra, miandry ny zanany avy nanao fanadinam-panjakana. Ireto izao tsy mahafantatra akory izay misy ny zanany na efa nody na tsy. Tsy mahafantatra ny vaovao ihany koa izy ireo raha tsy ny chef de centre no niantso ny telefonina aka ny zanany. Andeha tongotra izay rehefa tsy hita ilay zanakaiko. Kuna matotra raha manao aiza ko tsy maintsy mandeha tongotra izay rehefa tsy hita izy. Efa tamin'ny firinareo zany izao tonga teto. Iza no niantso anao le zaza dia miandro biseo izay dia hoe efa tamy atopoko dia izy hoe tsy mihetsiketsiky eo am-bavady fiandrasany eo am-bavady izy dia niandro izay efa tsy fantatray fotsiny izao efa nisy namana ve izy dia vao vitany azy dia lasa izy nefa izay miandro eto. Fitantanana toy izany ihany koa ny teto amin'ny fitoerana Gigi Rabearvelo Analakely. Ny rotra naka ny zanany teto ny ray aman-dreny efa tamin'ny valora sy sasany izay nandalo teto mbola tsy izao ny olona. Raha zavatra hita moa zany amin'izao tsika amin'teny izao zany dia tena mampalahelo hoe simba amin'ny fanabeazana malagasy ary rahantsika malala zany zao zavatra zao ny zavatra misy mahakasika an'izao hoe ahoana moa zany ny avoaka ny sujet izay misy mikirakira ary tena saripady zany dikan'izay fanakorontanana ny ankizy izay miatrika ny examen zao zany vita ihany zany zao hoe amin'ny valo sasany alina mody ahoana indray ny rapitso mampalahelo zany simba ny fanabeazana malagasy. Efa nijerena tany am-pianarana fa taona efa hoe very na hoe tsy fanoana ny mody alina dia nefa androany aty fanaovana fanadinana lasa mody alina dia laka am-pianarana aloha izay. Andranomasina no niainan'ny mpiadana sasany izay tsy nisy nitsena efa maizina raha teo ny fiara-pitatitra tsy misy intsony. Zay mahazo anony e! Mas 67 langage tena ianao zao mody aiza dia ahoana fidiana? Zaho moa dia lehibe flou dia tsisy bisolevany. Tsisy mitsena ka? Tsisy mitsena miaraka amin'ny namako reto dia mifanaritra izay fa raha andeha tongotra any dia sao dia misy mpanenta dia mihira bus eto nefa tsisy bus. Tsisy bus tsony? Izy telo mianan-kireto indray mpampianatra ny iray ary mpiadina izy roa lahy nandeha an-tongotra maizina avy any nanisana hiazo an'andray soro fa efa tsy nisy fiara-pitatitra intsony tokony ho tamin'ny 7 alina. Raha ny hevitray manokana aloha aminjako amin'ny mampampianatra anahy dia sady mitsinjo ny mpianatra ako no mitsinjo ihany koa ny ray aman-dreny dia efa tena niatra izay androany dia angamba ataoko fa tsy dia mety angamba raha ohatra hoe ajanona amin'iny satria efa niaritra ny ankizy izay rehefa heverako anazy aloha. Any Ambohimanga kely izy telo vavy ireto ny mody ny androm-pitsena no niresaka taminay teto saingy tsy mbola hita ihany koa ny namany ka niandry azy efa tamin'ny 7 sy sasany alina. Korotana tanteraka ny atreany lazadina hoy izy ireo na ny saina azy efa tsy nifantoko intsony. Satria izay zao efa tamin'ny ray sasany aloha izay efa tonga sujet dia efa hoe izara
dia niandry dia lahela kely dia hoe tsy zaraina indray fa misy problème le sujet dia efa tamin'ny telo indray dia tonga le izy dia tsy mbola nanao indray izay tamin'ny efatra le izy vao zaraina dia izay vao traité an'le sujet efa tara be na ny saina rehefa tsaotsaoko fa efa déconcentré. Nahitana fikorotanana toy izany ihany koa ny tao amin'ny komina Ambohitrimanjaka. Tsy misy jiro mantsy ny fitoeram-panadinana teto, ny lycée miankina amin'ny fanjakana. Tamin'ny labozia araka izany no niatrehan'ny mpiadana ny fanadinana. Ny centre lycéenne Ambohitrimanjaka izay ampieritrereto amin'ny tompona ndraiky da araky ny ara-panabeazana tanatin'ny komina sy ny siskoana Ambohidratrimo mihitsy zany ny salle valo zany tsy nisy jiro nefa dia misy mampiasa foana io salindreo isanandro mandritra ny taom-pianarana. Inona zatra natao ny andraikitra andraisana zany hoe voatery tsy maintsy hazavaina ka ahoana moa fomba hitraiten'le ankizy an'le sujet teo. Ny andro dia zao ny telefona tsy nahazo nintatany nday aman-dreny mbola tsisy naheno nday aman-dreny tetatoerana dia voatery ny vidy labozia roa isaky ny table banc zany ny commune Ambohitrimanjaka izay isorana aloha napety azy any mety ala izy dia tahaka an'izay keo ny centre anankiray misy efitrana tsy nisy jiro. Hatreto tsy mbola nisy fepetra ndraisan'ny fanjakana manoloana ity olana ny trangy ity. Mbola manadio tena sy nanilika andraikitra tamin'ny afazy ny filohampirenena raha ny vahiny tamin'ny haino anjerim-panjakana io atoandro io. Tsara ny mampatsiahy fa tsy vao izao ny etrangana korotana toy izao ny fanadina-panjakana tamin'ity fitondrana ity. Efa nisy ihany koa mantsy ny fivoahan'ny lazahadina ny taona 2024 ka voatery namerenana amin'ny fanadinana fandrony na ny 2e session. Hoentina izy ity firenena ity hatramin'ny oviana no aneketsika ny toy izao fa mitena tanteraka ny fampianarana mihitsy izao. Si vous voulez détruire un pays, il suffit de détruire son système d'éducation. Alexandre Solianitsine. Fa diso sady votsa ny fanjakana tamin'andraisany fanapahan-kevitra hanembotra ny fanadinana baka taranja tantara sy geografia ao ny mpampianatra iray tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny MBS androany. Tsy mahay maka lesona no sady tsy mahay mandray fanapahan-kevitra ny fanjakana Rajoelina ao ity mpampianatra ity raha nanio ny heviny momba ny savorovoro noho ny nivoahan'ny lazahadina melo ny fotoana. Hasina Andriamanala sy Andry Rakoto Malala. Fandinana saim-bahoaka na ny antsoina hoe diversion tsy fantoka amin'ny fizakan'ny filoham-pirenena malagasy sy pirenena frantsay ve no antony namoana ny lazadina mialohan'ny fanadinana omaliny ary ninina ho tahaka niny ihany koa ve ny fanapahan-kevitra noraisina mba ampisavorovoro ny saim-bahoaka. Izay avy hatrany ny fantaniny ny mpanara-bavao momba ity trangana ampisavorita omaly ity. Ho an'ny mpampianatra taranja malagasy niresaka tamin'ny androany dia tsy ahiviny fa efa nisy ny tranga mitovy amin'izao tamin'ny taona 2024. Tsy ny mpianatra avy aty ivelany na ny ray aman-dreny avy aty ivelany na ny mpampianatra avy aty ivelany tompona andraikitra amin'izany fa ianareo ao anatiny ao ihany zany hoe ny vahaolana tokony raisina tamin'ireny sehatra ireny dia efa hita le izy tamin'ny 2019 dia tsy mahay maka lesona mihitsy ve tsy mahay mandray fanapahan-kevitra mihitsy ve ao anatin'le izy sa hoe ezahana voizina le izy mba ho tonga fikorotanana indray rehefa aty ariana. Fanaovana tsinotsinona ny ray aman-dreny mpianatra sy ireo mpiadana no nataony mpitondra indrindra fa iny fanapahan-kevitra no raisiny iny. Tsy vitantara fa sady mbola diso be ihany koa iny fanapahan-kevitra iny. Dia tsy afaka nandray fanapahan-kevitra ve na tsy amin'ny 8 sasany alina na amin'ny 7 alina ireo ray aman-dreny ireo ane mety niomana misy karazana ankizy izay azo eritreretina mihitsy hoe nitsosa ny ray aman-dreny ny vidianana sakafo kely nandoavana frais vidianana fitaovana kely hiatrehana an'ireny fanadinana ireny ny miatrika fanadinana zany dia ny filaminatsaina na ny fitoniana ny zava-dehibe voalohany fa rehefa zay no nikorotana inona moa ny azo atao ao na le ity tsy hoe baka ny resaka dia amme bonus ianao hafahafa be zany na mijery an'lizy ohatrany hoe baka zaraina fotsiny zany hoe andao asiana bonus dia memena bonus eo daholo dia ho afaka baka eo daholo dia avy eo le baka mihitsy ny tsisy lanjany fa tokony ezaky ny ankizy. Inona ny olana rano foity le lazahadina fa raha matotra nareo tany anatin'ny fandaminana sy ny zavatra rehetra nisy azo ataony no savany ankizy tsirairay raha ohatra ka tena nisy mpampianatra tao nembenana tsy akijanona teo zany olona rehetrarehetra zany ny mpianatra ina fraude ataony eo na mifoity arany lazahadina tsy hoe tonga dia miletika any anatin'ny lohany fa matokony foitiny le lazahadina mety nitondra fraude izy mety nitondra amin'le tenin'ny tanora mety nitondra kala inona tsy nanembenana azy nalefanao ihany ny fanadinana fa nembenanao tsy akijana tsisy mahazo mikofoka fotsiny fa tsy hoe korotaninao ohatr'izao le izy amin'ny akapobe. Ity mpampianatra ity moa dia laza fa tsy tokony ahiboka intsony ireo mpanao lazadina manomboka izao isorohana ny fiparitahany lazadina mialohan'ny fotoana.
Namoaka fanambarana ny sendika ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sampana Fianaratsoa androany amanoloana ny savorovoron'isy nandritra ny fanadinana baccalauréat adina tantara sy geografia omaliny mitaky ny anasazina ireo rehetra fototry ny fivoahan'ny laza adina iny ny CSS Fianaratsoa ary ihany koa mitaky ny mangarahara amin'ny fanaovana fanadihadina onjalalaina ranay vomanana simbola avatsara. Namoaka fanambarana ny sendikany mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sampana Fianaratsoa mahakasika ny savorovory sy ny korontana hita nandritry ny fanatanterana ny fanadina mpanjakana baccalauréat omaly. Mitaky ny sy ny fanady adina matotra ahitana marina ny CSS. Mitaky ny mangarahara sy ny fampahafantarana amin'ny be sy ny maro vokatry ny fanady adina miaraka amin'izay fepetra ho raisy ny fitondram-panjakana tandrify izany ho andro fanetry be ny firenena ihany koa ny CSS sampana Fianaratsoa. Mifono tsy famatorana ary tara loatra ny fandraisana andraikitra ministerapia dia ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Fomba fiasa efa goragora ny any anatray ary efa novakiny ny CSS Bantsila ho rentany ho rendanitra izany. Izay afafy nojinjaina ho iatran'ny CSS tao anatin'ny fanambarana nataony. Ary ireny no niseho dia satria tsy tomombana ny fanomanana ny fanadina mpanjakana indrindra eo amin'ny lafiny arabola. Tervaimantetsy, Terekomasakeroa Anka ny zanabahoaka no mizaka ny tsiraniaina. Miantso sy manaitra ny mpitantana ny université rehetra miankina amin'ny fanjakana hoentitra sy handray fepetra araka ny tokony ho izy ny CSS mba hitandrovana ny kalitao ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara. Fa politika ny fanjanahantany no ampiarina amin'ny vahoaka malagasy sy Madagasikara ankehitriny hoy ny mpampianatra mpikaroka Jean-Louis Rakotoambo badoina ny malagasy inona potehana ny fanabeazana ao aminy mba ho mora ambakaina sy anjakana ny olona ao amin'ny sy azero manimenjanary sy taizonena. Fa porofo mitohaka amin'ny tenda ny mpitondrany amin'ny tsy fahombiazan'ny fitantanana ny Rajoelina ny fikorontanana ny tranga teo amin'ny fanadinana baccalauréat omaly alina ho ny mpampianatra mpikaroka Totosoa Andriamampandry. Ho an'ny mpampianatra mpikaroka Totosoa Andriamampandry andry dia nilaza ny tenany fa tokony hametra-pialana ny governemanta iray manontolo satria mariky ny tsy fahaiza-mitantana ireny. Asina Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Tokony ametra-pialana ny governemanta iray manontolo noho ny savorivoron'ny tranga nandritra ny fanadina mpanjakana baccalauréat omaly alarbi hoy ny mpampianatra mpikaroka Totosoa Andriamampandry. Tsy ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika irery no tompona andraikitra tamin'ny zavadozan'ny tranga omaly iny fa samy tompona andraikitra avokoa ny governemanta iray manontolo ka samy tokony ametra-pialana avokoa izy rehetra. Ny vacation tsy omenao dia lasa olona tsopotsopolona fotsiny zany no atao tompona ndraiky no atina fanadinana baccalauréat zay sambara sampanandrana lehibe ho an'ny mpianatra anankiray dia zao tebiteby ny ainana ny mpianatra sy ny ray aman-dreny amin'izao fotoan'izao mbola tsisy tahaka izany koa dia za zany eto dia mametraka mihitsy hoe tokony ametra-pialana ny gouvernemanta iray manontolo amin'ny zavatra tahaka izao mamenatra zao ary mamao fady satria ny fampianarana
zay nisan'ny tena hoe saropadindrindra ao anatina fiarahamonina sy ny firenena reo ny no avin'ny firenena dia mihina no ampijaliana mitataina tahaka izao amin'ny filialy la mandeha tongotra dia zao ny sujet aiza misy hoe sujet zany dia mivoaka ny sujet faharoa dia atao dia mivoaka reny ny fahatelo hoe averina l izy fa inany izy ty pomba ny fitondrana maro no laza fa ao ambadiky ny fivoahana lazadina mialohan'ny fotoana iny ny mpanohitra indrindra fantim tsy magaga izany hoy toditsoa andriamampandry fa zatra mpanilika andraikitra izao fanjakana izao rehefa tsy mahomby amin'ny fitantanana nataony reny zany dia tena hoe mpitondra manilika andraikitra ina moa nidirany japanohatra amin'ny fitantanana ny fanadinina mpanjakana rehefa tsy voazerenareo le izy rehefa tsy vo maîtrisenareo daholy ny zavatra dia mahita ny liana foana zany ao anatin'le izy dia tena vao mainka inge tezitra ny olona malahelo ny olona amin'izanany dia ilikilika any amin'ny olona foana zany izy nefa nareo ny tompona andraikitra voalohany ny fanjakana nge mikarakara fanadina mpanjakana ary tompona andraikitra daholy ny ministera tsirara avy amin'izany hoe fanadinana zany saropady zany ary zay koa nge mba efa efa mba nitondra efa mba exécutif fa tsisy mihitsy zany hoe fitana sujet na fikorotanana ohatran'izao tsy nisy mihitsy tsy vao izao nisy tandrametaka tamin'ny fikarakarana fanadinana baccalauréat tamin'izao fanjakana rajoelina izao tamin'ny 2024 dia nisy ny tranga mitovy tamin'ity omaly ity ka nisy mihitsy ny deuxième session nataondreo mpiadina izao indray averina zoma avy zao ny taranja histogeo izay nisy olana omaliny rehefa nampijaliana sy nampikorotan-tsaina ireo mpianatra taralava ny fanapahan-kevitra ataon'izao fanjakana rajoelina izao ho avy indray izany ny notomora sy ny fizarana diplôma tsinjo noho ny tsy fahaizan'ny mpitondra ka sorona hatrany ny zaza malagasy manodidina izay vaovao izay hatrany tsy vao omaly alarobia ariva no tsikaritra fa misy fivoahana lazadina mivoaka amialoha tany anaty tambazotra tsirasira sy teny anivon'ny fiarahamonina teny omaly vao nikoropaka nandray ny fanapahan-kevitra diso iny ny mpitondra ary izao niteraka olana goavana manerana ny Madagasikara izao Asin'Andriamalala sy Amateo Prince efa tamin'ny aratsinainy andro nanombohan'ny fanadinana baccalauréat dia efa hita teny anivon'ny tambazotra tserasera ny fivarotana lazadina ho an'ity fanadina mpanjakana ity hita taratra amin'ireny fanapahan-kevitra no raisin'ny mpitondra ireny tokoa mantsy fa tena tsy fantany marina ny zava-misy eto Madagasikara dia efa nanomboka alatsinainy nanomboka io fito sujet alarobia vao tonga saina fitoram-panjakana fa misy fito sujet problème zany dia ao anatin'le réactivité dia maka fanapahan-kevitra hoe ahembotra amin'ny fanadinana amin'ny telo amin'ny roa amin'ny telo sasa misy foty amin'ny enina voatomboka le izy dia ahoana zany zay fanapahan-kevitra izay fanapahan-kevitra dia misy problème anankiroa problème voalohany fantatry ny mpitondra eto Madagasikara hoe zava-misy eto Madagasikara satria za mahalala fa ny amin'ny université azy tsisy jiro durée amin'ny épreuve adiny telo adiny efatra amin'ny dimy sasany dia fa fantatry ny mpitondra eto Madagasikara tsy miresaka délestage akory ataoko hoe tsisy délestage fa tsisy jiro ny any am-pianarana be dia be ny sekoly tsy manana jiro tsy mahalala ny réalité eto Madagasikara zany mpitondra eto Madagasikara tsy magaga raha ahiry ny mpitondra any ampanohitra ny rihitra rehefa mivoaka ampaibe masotaka ireny ny tsy fahombiazana ara-pitantanana ataony za zany dia variana mahita tompona ndraiky mpanjakana mahita rafim-panjakana institution de la république mikondamné misy manao sabotage za mandro loka dia miteny hoe be loatra ny sira ka dia tsy mendrika ty loka be sira be ty dia fantaniko izaka ny responsable eto Madagasikara ny anjara ndraikitry mpitondra nge dia mamaolana fa tsy anjara ndraikitry mpitondra dia miteny hoe ianao diso dia afa-baraka ao atsika mezan'ny olona tsika hoe efa misy mpitondra fanjakana zany mitondra firenena dia miteny hoe fotony anina tamin'ity tranga ny seomaly ity voatsapany malagasy ny Antony Lazany filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny alady manao hoe ho fitsinjovako ny zanako no nakako zo-pirenena frantsay kitoto kolikoly fanapotehana ny zanaka malagasy izay raha fehezina ny fahotana mahafaty nataony fanjakana Andry Rajoelina omaly
araka izany dia sesilany ny fanalam-baraka mahazo ny mpitondra fanjakana aty Madagasikara indray ny mason'izao tontolo izao nandritra ireny sy asa vorovoro omaly ireny sy tantara sy geografia ny fiainam-pirenena tsy manaiky diso anefa ny mpitondra fanjakana saingy manilika ny tsy fahaiza mitantany any amin'ny afatrany fametrapelan'ny mpikambana rehetra anaty gouvernemanta miaraka amin'ny filoha notakin ny ankamaroan'ny olona ankehitriny hetsankilana nefa mandeha ihany ny kajikajy maloto angalaran'ny mpitondra amin'ny fifidianana ho avy io onja lalàna ranaivomanana sy Mandoran-Drimala. Resy lahatra ny maro anisy amin'ny malagasy ankehitriny fa mila miova izao fitondrana izao. Hatramin'ny fampianarana izay ankina ny fampandrosoana dia hatao tsinotsinona satria tsy lahara-pamiaina amin'ny mpitondra. Ireto farany anefa no tompon'antoka voalohany amin'ny fahoriam-bahoaka ary mbola ela ihany koa vao mandray fanapa-kevitra mbola sadasada ihany koa. Tsy mbola nahita fitondrana ratsy ohatran'ity fitondrana ty mieritreretra ianareo membre gouvernement rehetra mametra fialana aingana dia aingana ianareo efa any amin'ny fiainam-pirenena any amin'ny hoavin'ny taranaka faramandimby no pitenareo tsy vitany hoe ianao i monsieur le président Andrinindry Rajoelina hoe tsy gasy ianao fa vazaha taratasy ianao tsy mbola any le resaka na dia fa miatra any ary fa ianareo membre gouvernement rehetra mihitsy no tokony tonga saina amin'izao toetra raha misy zao tadidinareo tany masina ty Madagasikara ity manana amin'ny maizy azy ty Madagasikara ity aza pitenareo membre gouvernement aza pitenareo fanjakana ity Madagasikara ity mieritreretanareo ampiantrainareo ny vahoaka ampiantrainareo ny firenena ampiantrainareo koa ny mpianatra ianareo fitondram-panjakana no natonga ny situation omaly iny fampijalianareo le mpianatra iandry hatrany amin'ny 10 alina izay nareo vao mamoaka noty hoe am'zoma vao averina tena solombavambahoaka amin'ny teny anareo zao ary tezitra be malahelo amin'ny zava-misy ataonareo aza simbanareo ohatran'io ny ankizy mpianatra maninona ny ataonareo zao firenena malagasy rehefa tsy hainareo mitondra miala. Ny fifidianana ihany no ahafahana manova zavatra sy manavitra ny Madagasikara ao anatin'izao fanitrana lalina sy fanampotehana ny malagasy izao. Mandeha nefa ny kajikajy politika maloto ny mpitondra ankehitriny. Abetsaka no mahatsikaritra andehan'olona miteti-trano maka laharana karapanondro milaza fampiasa ny ministera ary isan'izany ny zava-mitranga ny faratsihoany. Tandremitsika ho fitafitahan'ny olona fa misy olona zany mitondra baditsa kely anany elakelatrano any fa na eto andrenivohitra ara dia mahainao amin'izany mitondra baditsa dia maka ny karapanondronao dia hoe amin'ny 10,000 zay manaika hosoratana ao anatin'iny kahe entiny iny numéro karapanondronao dia tandremo zay fa tena zavatra tena zava-doza nataondry zalareo amin'izao fa mandendeana ny rehetrarehetrany izy manao an'izay rehetrarehetra fa fitaka be vavabe zay rehetrarehetra manao an'izay. Lafim-bavao ny raharam-pirenena kosa indray fifidianana mialohan'ny fotoana na élection anticipée no atao amin'ity taona ity ary manamafy izany ny fampahafantarana navoaka ny ACC miroso 10 andro mialohan'ny daty tokony anatanterahina ny fifidianana nisy tety andro napetraka sy nampahafantarana tamin'ny tatitry ny filan-kevitry ny gouvernemanta dia ny 7 novambra ho avy izao araka ny lalàna fehizoro laharana 8 tsipika aotraotra 7 mikasika nisy fifidianana filoham-pirenena dia tsy tokony hiova nisy sara-pandraisana anjara harotsaka ny kandida rehefa fifidianana mialohan'ny fotoana tahaka izao no atao fanampanazavana mikasika izay. Nitondra fanazavana makasika ny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo ny avy eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana araka ny fampahafantarana laharana voalohany tsipika HCC/AV momba ny fangatahana hevitra tamin'ny 12 febroary 2024 nataon'ny CENI. No mafisiny ny HCC tao anatin'io fa tanterahina 10 andro mialohan'ny daty tokony hanaovana izany araka ny lalàna ny fifidianana filoham-pirenena atao ny 7 novambra ho avy izao. Raha tsy ahivana dia ny kandida Ravalomanana no efa anisan'ny laza fa fifidianana mialohan'ny fotoana na élection anticipée no atao amin'ity.
araky ny lalàna fehizoro andininy fahasivy laharana 24 tsipika ohatraohatra sivy mikasika ny fifidianana filoham-pirenena dia tsy tokony hiova ny sara-pandraisana anjara na ny caution ary rotsaka ireo candidat irotsaka ho fidiana rehefa fifidianana mialohan'ny fotoana no atao. Efa misarisary ihany koa ny voasoratra ao anatin'ity antota taratasy ity fa ilatsaka ho fidiana indray Andry Rajoelina na dia eo aza ny resabe mahakasika ny fizakan'ny zom-pirenena frantsay. Ny filohan'ny HCC raha teo efa nilaza fa tsy afaka mandray fanapa-kevitra manoloana indra raha iny raha tsy misy manao sezina. Raha ny voasoratra ao anatin'ny andininy 770 andalina voalohany amin'ny lalam-pandrenana dia 30 andro raha fohy indrindra ary 90 andro raha lava indrindra mialohany hataperan'ny feptom-piasan'ny filoham-pirenena no tokony hanaovana ny fifidianana. Fa nisy ny fofony an'ny mpitarika sendika eo anivon'ny KNAPS io maraina io olona iray no saika anindronantsy azy raha ny fanazavany. Nisy ny valandresaka nataon'izy ireo androany teo amin'ny zaridaina ny KNAPS Ampefiloha nitondrany fanazavana mikasika izay manao antsoavy ihany koa ny vondron'ny sendika eto Madagasikara itadiavana ny marina makasika ity raharaha ity Jessica Miray sy Tahirinena. Nisy ny kasa ifofony an'ny mpitarika sendika eo anivon'ny orinasa KNAPS. Efa nanomboka ny faran'ny volana Jona teo nanao fitokonana ny mpiasa eo anivon'ny orinasa KNAPS manirana ny nosy. Tsy nisy ny sokatra avokoa araka izany ny birao. Antony ny fitakiana fampitsarana ny fanaovana tantely afa-drakotra ny tahirim-pirenena. Manoloa ny fitakiana io anefa nisy ny kasa ny fofony ain'ny mpitarika sendikaly eto anivon'ny orinasa KNAPS io maraina io tokony ho tamin'ny fitora sy sasany raha izy niala tao an-tranony. Le olona tsy mpanendaka mariako kely ohatrany tsy olona civil koa le olona fa izana ny ohatra antsy no netiny tsy fantatro izay tany ambalahany tonga dia nanantona anahy izy zany anindrona antsy indroa teo amin'ny kiboko fa voatohatro saika natsatoka antsy fantelo ny teto amin'ny tendako izy no sady namaly no coinceko tamin'ity zany zay no nahatonga n'ity lasa teo le antsy zany fa tsy tonga taty amin'ny tendako. Ny zavatra tiako marihana dia zao amin'ny zavatra mitrango ohatr'izany dia mazava ho azy fa efa herisetra miatra manaina no atao misitona ny saininy rehetra nefa ny hoe raha hevitra ve no ampedina raha hevitra ny joroanay mpiasan'ny KNAPS ho an'ny tsy hanaovana tantely afa-drakotra ity orinasa ity dia izany ve ny valiny. Ny nina mihitsy ity sendikany KNAPS ity fa noho ny rara mafana eo anivon'ny orinasa noho ny fofona ny ainy. Zava-mitranga rehetra dia ohatra hoe misy miantso any amin'ny polisy ekonomika amin'izao tsika amin'ny teny izao ny mpiara-miasa rehetra azafady fa tonga dia teneniko eto tsy ho antsona any ireo mpiasa ireo fa hoe nandon'olona tamin'ny tapa-bolana na hoe tsy voalohany faktirana jiramany tany an-tranony fa manodidina nyty raha ty foana matoa misy zao zavatra izao efa fiezahana ve ny ampanginanay. Manao antsoavy amin'ny tokony andraisana andraikitra ny vondron'ny sendika eto Madagasikara na ny SSM. Efa ambivotra ihany koa mantsy ny ainy ity any orinasa mpanjakana sisa mijoro ity no ny tantely afa-drakotra ataony mpitondra aminy. Tsara ny manamarika fa tsy misy volan'ny fanjakana miaso amin'ny KNAPS na ny ariary azy fa volan'ny mpiasa sy ny mpampiasa izay mandola asa-kemboka no ao. Miantso an'izay mbola manam-panahy ao anatin'izany fitondrany izany, ao anatin'izany fitsarany izany. Raha mbola lazainareo fa tany tandalany eto Madagasikara raiso ny andraikitrareo fa rehefa tsy handray ny andraikitrareo ianareo dia aza miteny tsony hoe tany tandalany Madagasikara fa tsy maty manota zany dia misy eto misy ampahan'olona tsy tsaraina akory tsy voakitikitika akory na ny anivon'ny fanaovana enquête zany fa misy ampahan'olona eto na akoho anankiray sady hiara amin'ny fitsaram-bahoaka tonga dia migadra. Zay zany no tiana ho tenenina eto no hoe mba jerevo re tompoko fa raha izao potika ilay firenentsika, potika ny orinasa KNAPS satria heverina fa ity ngamba ny orinasa sisy tavela amin'ny orinasa mpanjakana rehetra mba tena hoe mbola niroborobo fa nanomboka taona vitsivitsy zay hitatsika fa tena lasa mitady korosofana ary araky ny mahatonga ny mpiasa izay mijoro eto hoe aza atao tantely afa-drakotra
ny ato tanteraka araka izany ny asa rehetra eo anivon'ny kinapsa nanomboka androany tsy misy intsony na ny service minimum azy tsy misy mandeha ihany koa moa ny raharaha eto anivon'ity orinasa ity noho ny tsy fanana ny tale jeneraly efa nametraka fitoriana ny syndicat ny arany herisetra sy ny mpiasa ny kinapsa fa matsiaro mijaly kosa ireo mpiasan'ny SMA na ny samyvaty eo aloha satria mbola tsy nandray karama izy ireo hatramin'ny androany antsasa-karama nonomeny mpitantana azy ireo nanomboka tamin'ny volana jona ny teny marary sy ny fandrahonana mangony fotsiny hoy ireo mpiasa Asina Andriamalala sy Andry Rakoto Malala. Tsy nandray karama ara-dalàna ny mpiasan'ny orinasa munisipaly SMA tantanin'ny commune Antananarivo renivohitra saika misehatra amin'ny fandrofana fako avokoa ny akamarony. Karamanay tamin'ny volana juin tompoko mbola sasa-karama miheny maro aminay manana sosa any amin'ny banky na za miteny anareo zao ary le vola viren'ireo aty de sasa-karama hony vola omen'ireo ao misy moa zany namana amin'ny lahatsy ery de tena zao misy an'le papajay misaray aman-dreny lehibe de manangata-kevitra tamin'ny tale io ray aman-dreny lehibe io tonga de le tale minoto ve ny tadiavin'ireo sa inona nefa io ray aman-dreny fa miteny fa ahoana Andriamatoa tale mampatonga efa 20 zao le vola mbola tsy mivoaka nefa eritserety volana karama volana juin 20 letsika zao androambo sasa-karama no azo. Ny herisetra sy ny fanambanina mangony fotsiny hoy ireo mpiasa raha nikasa efa mipiresaka tamin'ny tompona andraikitra ireo mpiasa manao fitakiana de fanambanina no azon'izy ireo hoy hatrany fanazavana. Nefa ny asa lalovinay tompoko de maloto zay ny asa lalovinay aty aminay vita anjera ty orinasa ty tsy malony karamanay etra de ny karamanay miala knaps miala hosti nefa ny mivady amanjanakay tsy misitraka an'izany izahay CSP2 aspirinina ny azonay de paracetamol de tapamanga tsy misitraka zahay resaka fanafody resaka zavatra maromaro any hatramin'ny knapsa tsy sitrahanay ato amin'ity orinasa ty. Mbola noho ny fatarany ny karama sy karama tsy potipotikio ihany koa no antony mampifangongony fako eto andrenivohitra hoy hatrany ny fanazavana. Misy satria karamanay tsy voaloha tompoko ny karama tsy voaloha de zay mahatonga an'le fako mitobaka nandritra ny ray taona zay tao anatin'ny ray taona de natao taraiky 10 andro foana ny karamanay zany hoe lasa efa 10 andro zany zay vao manjay karama isambola nandritra ny 7 volana tsy mba taraina mihitsy zay hatramin'izay ny commune nefa vao indray mpanao tao taraiky fotsiny karamany de mipoka ny grève zay mbola tsy nanapoka grève mihitsy nandritra ny ray taona efa 10 andro foana nandraisanay karama. Filaminana an'izao no ilaina amin'izao katoka ny fifidianana izao hoy ireo mpiasa ka tokony alamy be ny tanàna izao olana izao. Itsika André Desil afaka volana vitsivitsy raha ohatran'izao no atao an'ny asa mpandroka fako de mijoro enatra be tsika eo anatrehan'le fandrofana eo anatrehan'ny fahadiovan'ny tanàna satria fa André Desil tsika fa roa manarakaraka an'izany eto de mampatsiahy manokana an'izay olona mieritreritra ny anao menasy anay délégué satria fa misy menasy be dia be mandeha any de mampafantatra zay satria ireo bandy ireo matory eo mitaraina nona nge reo mandoa fatrany reo mampianatra zanaka reo ny baka zao nandeha teo amin'ny baka tsisy nanao baka ny an'ireo fa finaretana ve zany. Ireto mpiasa ireto moa dia nitaky ny amerenana ny fitantanana ny SMA eo ambany fiahiny ministera an-drano tahaka natao tamin'ny samyvaty eo aloha satria tsy maloha ny karama ny commune Antananarivo renivohitra. Ratsaivina de velorano nganaina ndray tsy toaina ny namerina ny SMA ho eo ambany fiahiny ny commune Antananarivo renivohitra ka izao potika tanteraka izao ihany koa ny fiainan'ireo mpiasa sy ny fiparitany fako eraky ny tanàna tsy lazaina intsony. Maresaka iraisampirenena olona telo namony ainy ary enina hafa naratra vokatry ny fitifirana nataona tovolahy iray tany Nouvelle-Zélande androany ora vitsivitsy mialohan'ny anombohan'ny lanonam-panokafana ny lalao fiadinany amboara eran-tany taranja baolina kitra lalaovina vehivavy no nisehony ity tranga ity fanampanazavana. Ny trangana fitifirana olona nataona lehilahy iray tsy fantatra tao afovoan'ny tanàna ny Auckland, tanàna bepolina indrindra ao Nouvelle-Zélande io maraina io ary nahafatesany olona telo anisan'izany ilay mpitifitra. Ora vitsivitsy alohan'ny fanokafana ny fiadinany amboara eran-tany taranja baolina kitra ho an'ny vehivavy no ny trangana ity fitifirana ity. Olona enina no naratra vokatry ity lozy ity izay nahitana mpitandro ny filaminana.
Nanamafy ny Prime Ministre néo-zélandais Chris Hipkins fa tsy hisy fiantraikany amin'ny fanatanterahana lalao fiadinany amboara eran-tany ho an'ny vehivavy zavan-tranga io. Ry zareo Nouvelle-Zélande mpampiatrano no hifandony amin'ny Australia amin'ny lalao voalohany amin'ity fifaninanana iraisam-pirenena ity. Maro toerana fandraisam-bahiny ivanianandreo mpilalao eo akaikin'ilay faritra ny trangany fitofitrany maraina io. Anisan'izany ny trano fandraisam-bahiny misy ny mpilalao norvéziana. Nanamafy ny tompona ndraiky mpanjakana ny toerana fa tsy misy ahiny intsony ny mahakasika ity raharaha ity ary efa miverina tamin'ny laony ny filaminana. Tsy fahita firy a Nouvelle-Zélande ny tranga toy izao. Ity firenena ity izay manana lalàna mafy mifehy fitazomana fitaovam-piadiana. Tamin'ny taona 2024 nahitana fitofirana olona maro tany amin'ity firenena ity izay nahafatesan'ny olona 700. Tapitra ny fampalalamba-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany sy hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra moa dia ny fandarana ona marina sy ny Global News no arainao avetrany aorian'izao fampalalamba-baovao izao. Aorian'izay kosa nisy horonan-tsarindra miseho mitondra ny lohateny hoe Corsage nisy sampana fampalalamba-baovao. Manome fotoananao amin'ny raha mipitso indray avilo maro tompoko.